Membe folo andro taorian'ny finamoan'ny Senit ny voka-pifidianana Vonjimaika no amohan'ny CES ny voka-pifidianana ofisialy noho izany nanambaran'ny lehibe ity androm-panjakana iray ity fa andinika ireo fitoriana sy fitarainana araka ny lalàna izy ireo vao amoaka izay voka-pifidianana izay. Ao anatin'ny fandiniana tanteraka ireo fitarainana momba ny fifidianana filoham-pirenena sy solomarim-bahoaka anjatony voarainy ny fitsarana manokana amin'sana ny fifidianana na ny CES amin'izao fotoana izao raha nambarany filoha ty androm-panjakana ty androany namafisany fa manana 12 andro manomboka androany ty fitsarana manokana ty andinihana ireo fitarainana sy amoahana ny voka-pifidianana raikitra momba ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Ny azoko lazaina fotsiny izy maro zany. Et vous avez bien sûr, j'ai des petits naradalana voalohany. Tsy ndretsy naradalana voalohany zany efa délai 15 jours de 15 jours. Betsabetsaka ihany ny requête voaray anareo mety hitovy ihany ve le voka-pifidianana ao amin'ny CES sy ny CES? Mbola tsy fantatro. Mbola tsy fantatro, mbola tsy hitako ny anatin'ny volany zany. Mais est-ce que vous pouvez garantir aux électeurs que leur choix sera respecté? Arakaraka ny lalàna ihany. Arakaraka ny lalàna ihany mampiatra lalàna zay mpanandikan'izay ihany ny ataonay. Exactement, mais tokony ny requête sy ny demande d'annulation amin'ny CES. Rehefa amin'ny fotoana mahamety azy amin'ny manao fanambarana momba an'izany fa izao aloha mbola résultat provisoire ny Senit naboaka zany. Tsy manan-kolazaina. Ohatra misy hoe information alohan'ny ataon'ny influenceur Sisy pression zany. Sanao zany misotro sara au vive structuré misotro apilamina na. Après décembre anaovana fifidianana teo atanareo mamoaka le résultat tena officiel dia ho prolongena ve zay azo atao ve zay araka ny lalàna sa mety ho vita amin'ny herinandro famoahana azy. Inona no tenao tsara tsara? 15 jours tsy many amin'ny lalànan'ny CES mamoaka le valy fifidianana mitraité an'ireo résultat zay voalainareo. 15 jours manomboka oviana aloha zany. Oui, après une élection, fin décembre, cela. 10 zany lazainao zany. Après un adjoint. Ny fitaretena andro fitoriana izay voaray ihany koa fantatra hoe misy disqualification maherana zato voaray amin'ny CES hivoaka meloka izy isa mandritra ny amoahany prévatoire. Sahala amin'ny premier tour ihany ny ataony amin'ny deuxième tour zany. Tsy manomboka fomba fiasa zay. Raha ny fanazavana dia ireo fitarainana mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa no atao lara-pahamehana amin'ny fandiniana azy. Namafisy ny filoha CES fa ny fanapahan-kevitra raisin'ireo mpikambana ao aminy dia ampifanarahana hatrany amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena.